Lamaody vaovao ndraiky amin'ny resaka volo. Sao e tiako loatra. Pause aloha. Anao top modèle ihany zaho ka manaraka raha zao. Tianareo sa tsy tianareo? Zay kokoa daholo zanakasika rehetrarehetra. Tianareo ve ilay pause? Zaho aloha tena mankafy an'ilay izy. Dia ny resakantsika androany dia hoe inona ny zavatra sakafo tokony hohanina alohan'ny lely mba tsy halaky tonga ilay izy. Dia zavatra tokony hapetraka voalohany ianao raha te hanao zavatra anankiray, te hahatratra ny tanjonao, dia tsy misy tanjona tonga dia vita eo no eo izany fa aleo hazava ny resaka. Raha te hahita voka-tsoa ianao dia mila miafy, miady, miaritra, marary, malahelo, noana, izay vao tafita amin'ny tanjona. Fa tsisy an'izany tonga dia hoe te hanan-karena aho androany dia tonga ve dia tonga eo ilay harena? Tsisy harena tonga dia ohatr'izay koa ny lely. Tsy misy an'izany tonga dia hoe izaho te hilely androany tonga dia tiako te hilataka te tonga dia misihatra be foana ity mandra-pahariva. Tsisy an'izany. Tsisy an'izany mihitsy. Izany ange moa tonga ilay ny olona ilay maty tampoka hoe te hanalazy be androany tonga dia hohanina daholo ilay fanafody. Avy eo maty ve te hienjana. Hisorohana an'izay zavatra izay nisy vidéo be dia be efa nataoko tany fa ho averiko ary. Kotrana kegel, ny lehilahy sy ny vehivavy manao an'izy isa-maraina. Ny sakafo hohanin'ny lehilahy, ny kafe na ilay maintimainty fa tsara ilay marron mba mihinana ianareo mba 2 sotro na 3 sotro isa-maraina. Ny tongolo gasy, ny tongolo, dia ny chocolat, eo ihany koa ny cola. Rehefa manao ilay régime sakafo dia afandimbiasana. Latsinainy hafa ny sakafo hohanina, talata ohatra hoe chocolat, larobia mihinana cola kely, lakamisy mihinana ny sakafo ihany koa hohanina mila. Aza mieritreritra lisana hoe izay lehilahy matanjaka be dia tsy mila an'izany vary izay. Toaka anefa manapodika ny vatany lehilahy dia mieritra lehilahy hoe matanjaka. Dia hitanareo izany? Raha te hanana fahombiazana ianao ohatran'ny mianatra any am-pianarana ihany ange no milely ry zareo hoe mianatra any am-pianarana ianao voalohany aloha manome fanazavana ny mpampianatra, avy eo mbola manao ilay enti-mody vaky raoka, misy ny brouillon izany ilay tonga kely ilay izy dia tsy nety, raha tsy nety ilay izy afaka atao indray raha fotsiny. Misy indray ny devoir enti-mody, miezaka ihany koa ilay mba hoe inona ilay enti-mody, ilay sakafo izany atao isan'andronandro ilay régime, dia avy eo ny fanadinana. Ny fianarana mandra-pao anatin'ny iray andro, herintaona ange izay vao vita ny fianarana ohatr'izay koa ny lely. Tsisy tonga dia lely tonga dia mahay be eo no eo izany fianarana. Ka raha ohatra izany ka tia lisana te hahay kojakojao vatany lisana. Izay no vahaolana. Vao nisy publication nataoko teo ny vahaolana fahombiazana dia ianao ihany. Aza miandry ny hafa. Tia ny lahatanjaka ny lataka, miala toaka, miala sigara, hohan'ny régime, ataovy mikotrana, izay matanjaka foana ny lataka. Raha nanomboka tamin'ny taona niala saka lehilahy no hoe ny revy tsy maninona izany fa revirevy amin'ny tanora ny tena. Efa lehibe lahy izao ampy izay ny revy. Kolokolo eo amin'izay ny vatany e. Na i madama ary ange lasa faly sy tara mahita lasa bandy tonga dia lasa bôgôzy, bandy lasa tia kotrana, bandy lasa matanjaka tia mijery ny tokantrano. Mazoto amin'izay madama avy eo hanokatra feo sy milely tsara. Fa tsy tonga dia hoe rehefa eo hihinan-kany eo izany, ireo sakafo rehetrarehetra ireo ve izany raha ohatra ka hoe mialohan'ilay lehilahy dia hihinana an'ireo sakafo ireo, hohanina cola, sotroina kafe, dia avy eo indray hohanina indray chocolat, dia hohanina indray ny trondro, dia hohanina indray ny vary, dia hohanina ny desera. Mipotsaka amin'izay ny kibo avy eo. Dia andeha hilely lahy avy eo dia tsy nety. Voky kibo ny lahy raha voky hanina be ohatr'izany. Nanao kotrana amin'izay ilay riko nandoha. Oay ilay ty e. Tsy izay nge ry zareo ilay lalam-piainana e. Ny fivoarana dia mandeha tsikelikely ary mila manana faharetana. Io izany raha te hanana fahombiazana ianao dia atombohy tsikelikely ilay izy. Fa ety. Ngatsitraka tompoko.